Miaravantsika rehetra manaraka ny pejy eny ny chaîne RBC GTV moa mahandro atonakozy zao io dia aleo mba zintsika resaka kely mahakasika Madagasikara satria misy fotoana zao amin'izao mahandro zao miandro atoandro zao inona moa mahakasika an'ilay resaka Madagasikara mipetraka ilay fanontaniana ankehitriny efa fanontaniana naverina napetraka Rajoelina tamin'izany fotoana zany tamin'izy le tamin'ny 2018 zany misy hoe move misy fanjakana eto Madagasikara fa ny manjaka dia resaka kidnapping ny tsy fananan'asa ny resaka délestage eto izany rehetrarehetra zany dia mbola tsy voavaha ankehitriny tonga teo amin'ny fitondrana Rajoelina fa tsy voavaha ilay resaka kidnapping tsy voavaha ilay resaka délestage mipetraka foana zany reny olona reny resaka tsy fananan'asa tsy lazana azy io dia niala teo amin'ny fitondrana Rajoelina dia ankehitriny lasa miverina ilay izy miverina ilay resaka kidnapping omaly ny zaza niala tao an-tranony zany izy dia tsy hita dia androany maraina hita faty teny amin'ny toerana fanaovana karera hono ilay tovolahy kely mampalahelo zany zavatra zany sady mahonena dia mipetraka ilay fanontaniana hoe moa ve mbola misy fanjakana marina eto Madagasikara maninona ny fitondram-panjakana tsy mandray andraikitra manoloana ny zavatra toy izany ekeko fa efa manao ny asany zareo fa tsy mbola ampy mila ezaka faran'izay mafy manana mpitandro filaminana be dia be tsika efa amina ndrivy miangamba mpitandro filaminana maninona raha mobilizena ireo mpitandro filaminana ireo handeha hiaro ny vahoaka sy ny fananana hiaro ny hainy vahoaka maninona raha mba aetsika amin'izay fa tsy hoe kory rehefa tonga indray ny vahoaka malagasy mitolona manao inona moa fihetsiketsehana mitaky ny tsirariny mitaky ny zony dia amin'izay fotoana izay indray nareo vao mobilizenareo ny mpitandro filaminana rehetrarehetra handeha hamono an'ireny malagasy ireny ny hainy malagasy mila arovana ka mila hetsika ireo mpitandro filaminanareo tsika tsisy ady tsika ka hoe handeha hoe mila miomana ny mpitandro filaminana handeha hiady fa itsika samy malagasy ihany ny mpifahavaro ka mila joro ireo mpitandro filaminanareo mila hetsika ireo alefa manakaiky ny vahoaka hiaro ny hainy vahoaka mampalahelo zany tranga zany hoe tanora kely manana nofinofy izy dia maty vonoina fahatany ohatran'izany ka mila mandray ny andraiky ny fitondram-panjakana manoloana an'izay zavatra izany iteny indray nareo ny fitondram-panjakana hoe mety ilay fitondrana teo aloha dia anankirotana ka mamboly zao zavatra rehetrarehetra izao ataontsika hoe marina zay zavatra izay fa ianareo ny mpitondra fanjakana ka zay mahatonga ilay fanontaniana mipetraka hoe moa ve misy fanjakana eto Madagasikara maninona ianareo no manaiky korontanina anareo ny fahefana anjaranareo mifehy ny olona rehetra mifehy ny firenena ka raha misy ny tadiny mamboly korotana dia tokony anareo no manao ny ezaka ahitana zany olona mamboly korotana zany ka zay ny teneniko hoe aitseo ny mpitandro filaminana rehetrarehetra aitseo reny tompoko tsy atao haingo tanàna fotsiny io sy hoe kory rehefa tonga ny 26 juin zay vao andeha hanao défilé araky ny tamboho ireo mpitandro filaminana ireo fa zao ny fotoana mila anetsehana andreo aiza hoe mpitandro filaminana tsy hoe manao ataky fizika atsika fa aiza mpitandro filaminana lasa ohatrany hoe ngeza be mpitandro filaminana zany tokony atanjaka tsara tokony costaud tsara tokony misy abdominaux ny atsika hoe mba ohatran'izany misy fazetsay azo isaina ka mila mihetsika mandray andraikitra ianareo mpitondram-panjakana izay nay lazaina fa be tatasika mpisitona lakolosy nao tsy dia zany loatra fa mampalahelo zava misy mampalahelo ny vahoaka malagasy raha ohatra ka tsy asa ianareo mpitondram-panjakana raha toa ka tsy hanao ny asanareo ianareo dia lasa mahasivana ny mpanao ratsy mahasivana dia nareo ihany ankehitriny tsy fihinana eo satria tsy atokony nareo tsony ny vahoaka dia faible ny fitondranareo ekeko fa fotoana fo ianareo no fitondrana fa mihetseha atao vahoapony vaoaka mandritran'izay fotoana fo zay ny tsy fanananareo fotoana lavabe no anisan'ny antony tokony hafahanareo manapirofo fa ianareo dia olona azo itokisana ary afaka mametraka an'izay filaminana sy fampandrosoana tena izy eto Madagasikara izay tsy mbola voavaha zany resaka tsy fandriam-pahalemana ary mamaika mitombo izy tsy fananan'asa tsy razana intsony ekeko fa ohatra hoe nampitomboina ny karama fa tsy mitombo firy angeny isan'ny olona mahazo asa tsy mitombo ka le fasy ihany koa ny recrutement rehefa misy olona
hanao inona moa, hanao investissement Madagasikara dia reny olona manan'orina hanao orinasa reny no alaivo, fa tsy ny olona andeha angoro-karena fotsiny no alainareo. Dia lasa tsy misitraka n'ilay tombotsoa ny malagasy, fa lasa ianareo mpitondra no misitraka tombotsoa. Voko mameno paosy sy ny vahiny izay mampiasa vola fanaovana malagasy mihamanitra farahita. Ka ny zavatra izay mila jerena akaiky ire tompoko, mila jerena akaiky fa mampalahelo raha ohatra ka hoe nalefa ny fihetsiketsehana iny dia manana tena vaoka malagasy, fa mba hisy fiainana mamiratra zany ao aoriana kely ao. Dia nefa tsy izany akory ny zava-misy ankehitriny, vao maika ohatra ny hoe miampira azy ny délestage hoe ok fa mba mia tsaratsara, fa ny lavinafy mba mena jerena ny fiainana mahaolona ohatra ny ahoana izany ataontsika hoe fandriam-pahalemana zany. Rehefa miaina malalaka angeny vaoka malagasy milamina dia tena sambatra fa ianao zany na manan-karena ianao nefa mikorotana ratsay matahotra sao misy hamono dia tsisy fahasambarana ange zany, tsisy ny manitra fa diranovana moa tsy lazainy soa nefa mijaly amin'izay hoe tsy fananana fahasambarana zay noho ny ataontsika hoe fahasarotan'ny fiainana, fitadiavana, sakafo hohanina androany tadiavina rapitso. Ka mila mandray ny andraiky ny re tompoko ny viditra-panjakana, mila mametraka an'izay stratégie tena izay mamahana n'ireo olana ara-sosialy ireo, satria rehefa vaovany olana ara-sosialy dia milamina ny zavatra rehetrarehetra, milamina io resaka tsy fandriam-pahalemana io, milamina io resaka tsy fananana asa eo anatin'izany, fametrahana ny fandriam-pahalemana tena izy eo anatin'izany. Resaka tsy fananana azy zany mila reglena io zavatra io mila reglena soma tsara io zavatra io, mila foanana ny kolikoly satria io kolikoly io manimba zavatra. Olona manambola ihany no lasa mahazo posta, kanefa ireny olona ireny tsy vonona hiasa akory fa ndeha maika angoro-karena rehefa tonga amin'ilay posta misy azy. Zay ilay problème, izy zany manao tous les moyens izy ahafahany mahazo an'ilay posta, fa rehefa avy eo ajanona n'le zavatra, tsy le asa akory ny tena diny eo fa ndeha angoro-karena. Karazana investissement zany le kolikoly, le vola taony azo any an'ilay toerana iny. Ka zay mila reglena ny zavatra zay, mila entitra ianareo mifiadiana amin'ny kolikoly. Tena be dia be ny zavatra fantatro be dia be aiza ve hoe misy an'izany ataontsika hoe resaka engagement militaire zany, tena hoe ny zalahy tena hoe mandoa vola, masika zao no nahita mandoa vola zay mahazo an'ilay poste, mahazo re engagement. Kazo ny zavatra zany, tsy metsy ny zavatra zany, ka mila mandray ny andraikitra sa ianareo mpitandro ina ma ty mpitondra-panjakana manoloana ny zavatra zany, mba foanina ty resaka kolikoly tsy andrositsika raha mbola manjaka amin'ny firenena ilay resaka kolikoly, tena tsy androso, ninona ataonareo tsy andrositsika. Ka zay aloha fa lava loatra ilay vidéo, amin'ny manaraka indray tsika mbola resahantsika foana.